Araka ny fivorim-be izay niaran'ireo mpampianatra mpikaroka rehetra tsy ankanavaka izay miasa eo anivon'ny oniversité ny fianarantsoa ny CSS sampana fianarantsoa ny 7 aogositra 2024 izay fantatra fa tsy voavaly ny fitonam-panjakana atao anatin'ny feptaona nomen'izy ireo ny herinandro ndraiky amin'ny 30 jolay lasa teo ny fitakiana rehetra izay nataon'ny CSS izay voarakitra ao anatin'ny fehi-kevitra nivoaka nandritry ny filankevim-pirenena izay notanterahana ny valy sy ny fahasivon'ny volana jona 2024 lasa teo izay tsy nahitana vahaolana mahafapo maharitra na roso dia fantatra izao fa iroso amin'ny fitokonana izy ireo ka mety afara amin'ny tsy fahamaranana ny taom-pianarana 2024 raha tsy feno ireo fepetra ivoalaza ireo manao antsoava amin'ny filoham-pirenena ihany koa nefa izy ireo ny amin'ny amahana izao olana izao matetika verimberina zany ny fitakiana ety amin'ny anjerimanontolo ny antony moa zany dia misy zany ny fitakiny mpampianatra mpikaroka izay tsy mbola voavaly ny fitondram-panjakana teboka maromaro zany izy ao dia singaniko amin'izany ny andoavana feno zany ny ora fanampiny na hoe heure complémentaire zany ho an'ny mpampianatra permanent ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra zany raikitra mpiasa raikitra ety amin'ny anjerimanontolo ho an'ny taom-pianarana 2018 2019 ary ny 2021-2022 eo ihany koa ny fantaovana ny vary mangatsiaka ny 3 degré izay fa fantatsika dia eo ihany koa ny famoahana ny degré zany 10 mba ho fampiarana feno ny lalàna laharana 2021-005 izay nivoaka tamin'ny 14 jona 2020 sy 2024 lasa teo. Na izany aza nefa dia misokatra trano kosa amin'ny fifampiresahana ny CSS sampana fianarantsoa. Afaka mampianatra kosa nefa ireo mpampianatra izay mazoto ary afaka mampanao fanadinana ihany koa fa kosa tsy afaka mamoaka valim-panadinana raha tsy mivaly ny fangatana izy ireo. Io zany misy fanamariana hoe tsy hamarana ny taom-pianarana io zany zao no lazaina amintsika fa miankina amin'ny mpampianatra tsirairay zany no anatanterahana azy ao zany hoe nampitsara avy hatrany ny fampianarana ao ny mpitsara ny fanadinana ao kosa ireo izay misafidy zany ny ano ihany ny fampianarany sy andefa ny fanadinana fa kosa hitavina zany ny valim-panadinana tsy hamoaka valim-panadinana io zany no ny fanarahany rehetra dia manao antsiava ihany koa zany ny CSS sampana fianarantsoa manao antsiava amin'ny andriamatoa filoham-pirenena mba hamaha ny olana. Tiana marina hoe tsy avy aminay mpampianatra tsy izahay mihitsy zany hoe nanatombotsoa ny amin'ny isian'ny taona fotsy dia maro koa moa zany filazana etseroa fa ny mpampianatra dia manao sorona mpianatra tsy atombo fa kosa mitaky ny zonay zany dia tiana fanamariana tsara zany no fantatry ny rehetra fa tsy tombotsoany mpampianatra mpikaroka ny isian'ny taona fotsy. Ininivin'ny fanjakana zany zao ny masony rehetra mahakasika ny fitohizana na tsy ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo mahakasika izao olana misy eo anivon'ny CSS izao.